Mariaratsika amin'ny RNM manerina ny nosy amin'ity ala ity hirana manatotosa amin'ny télévision tsy miankina eto Antananarivo TV Plus Madagasikara izy ity ary alasana ny filohantetezamita Andry Rajoelina mivankana ambaka-panjakana n'Ambotsoratra moa izay fandaharana izay marobe miresaka manodidina ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao roa volana dia ho tonga ny datiny 4 Jolay izay voalaza fa voafaritra hanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena manao an'izay daty izay raikitra ihany satria azo antoka fa ho an'ny taniny namana mpanao gazety ny Filoha Rajoelina daholo izany fanontaniana manitikitikasika rehetra izany ankoatran'izay ny communauté internationale dia mitaky ny fisitahan'ny candidat telo Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary Didier Ratsiraka manahoana ny amin'izay manitikitikasika rehetra ny amin'izany ary dia inotsika fa aza ombaniny avokoa amin'izao fandarana manokana raha tika amin'ny TVM sy ny RNM manerana ny nosy izao ny mpamatsy-bola moa indrindra ny communauté internationale antiky resany eto dia milaza ombenombeny fa tsy anaiky izay lany eo raha tsy mifanandrika amin'izay efa petakevitra nataony zareo izay ary dia ankoatran'izay moa ny CES mbola resabe ihany koa tamin'ny 3 May teo dia misy candidat tsy mafeny fepetra nefa ny CES dia raha mahafantatra fa didy tsy azo ivalozana ny avokany amin'ny didy mpitsarana azy azantoka fa hametra-panontaniana amin'ny Filoha Rajoelina izay candidat amin'izao fifidianana izao izany rehetra izany ankoatran'izay moa hitantsika tamin'ny herinandro ity ny fampetsoana fiaonana nataon'ny FFM ny CIC na ny komety mpanaramaso sy ny fampiarana tombotsotra ary ny mpitandron'ny filaminana ny candidat Rajoelina rery no nipoitra ary ny candidat fa dia mbola manizingizina fa ireo tsy atao ny iray hafa moa dia milaza fa tsy afaka mandray raha nandehanana teny aminy amin'izay fiaonana izay dia hitantsika amin'izany fa mafapana zany ny raha raha eto iza mametra-pialana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'izay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao iza no hitondra rehefa avy eo ahoana ny lalàna amin'ny fe amin'izany rehetra izay ankoatran'izay dia candidat maromaro ihany no pomba ny Filoha Rajoelina voaresaka ihany koa ilay hoe misy 7 izay nandraisan'ny zareo tany ivelany tany CPS indrindrindrindra tamin'ny taona 2010 nandraisan'ny zareo fepetra mbola resabe ihany koa manodidina amin'izay azo antoka fa metra-panontaniana any Filoha Rajoelina daholo moa izany rehetra izany ny FFKM na dia tsy ino aza atao ao raha tsika nahita ny raha tsika nandeha fa dia mitaky transition vaovao misy ny nampiakapeony amin'ny tsekeny reny ary ny voany riva teo indray ary koa ny senita dia mbola nilaza fa tazonina ny datin'ny 4 Jolay raha nilaza ny avy amin'ny FFM sy ny CSC tamin'ny fampitambavao tamin'ny étanche tamin'ny maraina mihitsy aza ny amin'ny ahemotra iray volana ny fifidianana raha ny fahitandro zay dia tokony ho izay ny amin'izay fandehany raha izay aiza ho aiza izany rehetra izany asika antoka fa ho apetraka amin'ny Filoha Rajoelina daholo izany rehetra izany ary inona ihany koa fahazahoana valiny mazava mba hampahazava ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao aiza ho aiza izany rehetra izany efa miomakomana moa ny teknisiana izay sorana manokana ny TIT mampita mivantana ny sary sy ny feo amin'ny alalan'ny TVM sy ny RNM ary ny télévision tsy miankina eto Antananarivo TV Plus Madagasikara ny amin'izay fanatsotosana ny fandarana izay vaovao farany moa fanaratsika tamin'ny vaovao an-tsary ny Antsarotsimba zavy ihany Filoha Rajoelina tamina ministra Ndarambahina dia efa nametra-pialana amin'izay na ministra izay tamin'ny 3 ora tolakandro teo teny anivon'ny CES ary ny CES dia mbola miantso ihany koa ny amin'ny izay metra-pialana dia efa misy mpandray amin'izany ao Ambohidahy ny amin'ny prakitra rahan'izany CES izany efa vonombonina ny eny Ambotsoratra eny moa fa raha vao tena hoe vonona tanteraka io ny tiana realy no anao amin'izay resaka amin'ny Filoha Rajoelina izay sady candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia raisitsika avy etrany hitantsika arak'izany fa dia mafapana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ary atevitra be
etsero ny amin'izany rehetra izany ka dia rehefa volona ny eny Ambohitsiroatra dia ampitaitsika avy hatrany ny sary sy ny feo satria amin'ny fahalova sasany alina katroka izao. Eny Ambohitsiroatra izay sambola momakomana zany sika fa dia ndaram-pirenena amin'ny ankapobeny afatran'ny asonam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia initsika fa voaresaka daholo fianakaviam-pirenena FFM, CES ny zava-misy amin'ny fametrapelan'ny candidat ny amin'ny iza mitondra inona ny lalàna ifeny tany sy ny fanjakana avy eo tasomina ihany fa iny 4 jolay ny sinika atao vao nanamasy amin'izany rehetra izany amin'ny fitazomana ny 4 jolay izay anatanterana ny fifidianana ny filohan'ny sinika Ramatoa Atalabia-Krisma dia mbola any New York amin'izao fotoana izao tsy ahivina ihany ny amin'izay rehetra izay satria tsara ho fantatra ihany satria ny tsy ahivina ihany koa mitaky nisy tany candidat telo André Rajoelina Diderasiraka Lalao Ravalomanana ny communauté internationale ary mametraka fepetra mihitsy ny amin'ny efa misy zany ny menace amin'izay fampitarana zany ny famatsim-bola amin'ny fifidianana izay raha toka tsy misitaka ireo candidat telo ireo ditatsika arak'izany fa mifamaofao ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ny fianakaviam-pirenena tamin'ny alalan'ireo masovoany dia ny fampitoana tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ity andro any ity nisy ny zava-nitranga nameran'ny olona ireo fanapahan-kevitra ny amin'ny ataon'ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena indrindra ny amin'ny voatotoindra ireo olona ireo misy andianam-pirenena malagasy satria dia milaza zany ny communauté internationale ny amin'ny famatsim-bola sy ny manodidina amin'izay ny amin'ny hoe atsahatra izay famatsim-bola izay ka tena ninivony dia olona ireo ary mitondra taratasy sy sora-baventy ateny amin'ny foben'ny PNUD teny andraro efa naniny heviny mikasika izay ny gouvernemanta tamin'ny alalany prime ministre Jean Omer Belgique dia nitohy tamin'ity androany ity sy miaraka tamin'ireo masy vovahiny eto amintsika nitohy an'izany raharaha teny akorin-drano nitohy teny andraro izany ankoatran'izay dia ireo candidat samihafa dia mbola manohy ihany aloha lay fanehoana hevitra na dia mbola aza hoe tsy fampelezan-kevitra fa fanehoana hevitra manodidina an'izany rehetra izany mitety faritra ankoatra ny famoriana mpanao gazety dia ny famoriana olona any amin'ny faritra maro samihafa any milohan'ny fampelezan-kevitra moa izany rehetra izany izay zany ny zava-misy aloha fa dia andrasatsika ny sary sy ny feo iavetsy amin'ny lapa-panjakana Ambohitsiroatra anarahantsika izay resaka ifanaovana amin'ny filoha Andry Rajoelina izay fa dia miandry zany sika ny amin'io fandarana manokana satria dia zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainam-pirenena izany arahantsika izany ahitana ny hevitra ny filoha eo ny mahafiloha amin'ny atetezany azy eo ihany koa mazava ho azy ny mahakandidat azy amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany andrasatsika eo izay ny sary sy ny feo avetsy Ambohitsiroatra fa raha ho an'ny DT manokana sy ny TVM sy ny RNM dia efa vonona tanteraka. Ampifaliana tanteraka tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy amin'ny alalan'ny televiziona malagasy sy ny radio nasionaly malagasy ny radio-pirenena amin'izao fandarana manokana anasatsika ny filohan'ny tetezameta Andriamatoa Andry Rajoelina izao raha mandeha teny andalany teny mandritran'izay fotoana maromaro izay dia isan'ny fanontanian'ny olona ny hoe ahoana io tiana rialy ahoana ny fandehan-draharaha-pirenena
iza ny tokony asaina ao amin'ny fandaharana, iza ny tokony iresaka mikasika an'izao toezaram-pirenena izao dia navaliko ny olona matetika dia ny filohan'ny tetezanita ihany ny afaka amaly hoe inona ny zavatra tena mitranga marina eto amin'ny firenena. Ka amin'ity androany ity rehefa nalefatsika ny fanasana dia nanaikika izy ny resadresaka sy hitafatafa atao anatin'ity fandaharana manokana ity ka dia miarabanao Andriamatoa Filoha, miarabanao tompoko misaotranao nanaika nasaina izao fandaharana manokana iarahan'ny TV Plus Madagasikara sy ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena izao. Miarabanao Montina Realy ary amin'ny fofony fitiavana no itsidihako ihany koa ny isa-tokantrano amin'izao takarivo izao no iarabako ihany koa ny malagasy namana manerana ny osy izay manaraka ity fandaharana ity. Zo amin'ny vahoaka malagasy tokoa no mahafantatra ny marina, ny lalana tokony ho ale manoloana an'izao azo lazaina hoe savorivory misy eto amin'ny firenena no mitondra maro samihafa sy ny fanazavatra rehetra misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Sady ntsika koa miarahaba ny teratany malagasy rehetra manerana amin'izao tontolo izao izay manaraka nyity fandaharana ity amin'ny alalan'ny internet arabaitsika manokana ny any Belzika sy ny any Haïti izay isan'ny voany teny mba arabao manokana izay ao anatin'ny fandaharana iarahana amin'ny filohan'ny tetezanita androany. Fantaniko voalohany resaka ianao teny resaka savorovora iverenantsika eo ihany ny zavatra rehetra mitranga toy ny fanao anatin'ity resadresaka ity. Fa ny fantaniko voalohany aminao dia izao raha miresaka savorovora zay ianao Andriamatoa Filoha izay ny fanakianana be dia be ataon'ny olona amin'izao fotoana izao mahatsapa an'izay fanakianan'ny olona izay zay ianao hoe ny firotsahanao hofidina no fototra izao safotofoto savorovora eto amin'ny firenena izao satria talohan'ny nahafantarana hoe ny kandida ianao talohan'ny voan'ny liste ofisialy navoakan'ny CES dia efa tamin'ny andalana izotra any amin'ny fifidianana sika zay mipotra ny anaranao dia mipotra izao savorovora rehetrarehetra izao. Andravavely aloha voalohany indrindra dia olona mandaminy fa tsy olona anakifotana fa raha verenana kely no hoe mahatonga ny toedrana ankehitriny dia tsara fantatritsika tsara fa misy zavatra mifanarahana teto amin'ny firenena. Ny fanarahana voalohany dia hoe mametaka ny tondrozotra isiny ny fiara-mitantana ahafahana miroso makany amin'ny fifidianana malalaka. Rehefa mandeha nandonako anatin'ny fanatanterahana ny tondrozotra tika dia betsaka ny zavatra mitranga sy miseho hoe mba isiny ny fifidianana ao anatin'ny fotoana sy tsy ao anatin'ny kifotana ihany koa. Misy ny fifanarahana atao anatin'izany izay natao niaraka tamin'ny filoha teo aloha misy miavy ny fianakavian'ny raisam-pirenena izany hoe ny troika mikasika ny fodin'ny vadin'ny filoha teo aloha teto Madagasikara no hoe tsy tokony anao politika. Ny zavatra mitranga dia miandry sarafantatra ary araka ny taneninao teo Montina Realy dia ekeko fa ny candidaturako no farany indrindra tamin'ireo candidat raika amby efapolo izay nekeny ny CES. Ny antony dia izao tsy manana eritreritra mihitsy no hoe andeha andretraka ho anisan'ireo hofidiana amin'ny filoham-pirenena satria efa nanome teny rahateo an'izay atao anaty amin'ny vahoaka malagasy. Ny zavatra mitranga rehefa nandrotraka ny dossieny ny vadin'ny filoha teo aloha dia tsy misy fihetsika nanameloka na ny fetezany na tsy ny fetezany izany ny fianakavian'ny raisam-pirenena. Ary tena magvoary moa dia mitenitena dia ny hoe i dada ihany no neny ary programan'ny dada ihany ny programan'ny neny. Le raha ihany ireo olona nilatsaka ireo zany. Miteny ihany hoe tsy mety izao fandehan-javatra sy ny fandehan-draharaha izao
fa rehefa natrata sy nafantatra fa hoekeny ny candidature an'ireo olona ireo zay tsy misy fanakiana matany amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena dia rehefa miverina avy any Roma dia nanapa-kevitra mba hisin'ny fidivina sy ny fifandramizana eo amin'ny hery politika eto amin'ny firenena no hoe androtsaka ihany koa ny dossier ahafahako mirotsaka amin'ny fifidianana. Ekenao zany rehefa hoe tao anatin'ny fotoana tokony izy nandrofahanao ny taratasy firatsahako fidiana. Dia hoazavaiko anao le izy mikasika an'izay. Voalohany aloha tiako marihana dia hoe tsy nanana eritreritra mihitsy aloha zany hoe andeha androtsaka ny dossier fa zao amiko dia misy principe tokony hoarahana, principe d'équilibre na ny fifambajana eo amin'ny zany fifanarahana politika atao eto amin'ny firenena zany. Rehefa mandefa ny dossier tany amin'ny CES dia tsy nampiantso mpanao gazety, tsy nitabataba ary tsy nahery ny CES. Fa io koa dia miteny hoe ianao hoe tara ve ny dossier fa tsy tara tsy any no resaka no mitoetra fa mbola tsy namoaka ny lista ny CES zany mbola tsy namoaka ny didy no tonga ny dossierko ary midonihana ny dossierko mba feny fepetra ny tenako ahafahana milatsaka sy mirotsaka nisany vidina eto amin'ny tany ny République ny Madagasikara. Ny dossier amin'ny sasany dia tena anticonstitutionnel satria ao anatin'ny constitution antsika na ny troisième république na ny quatrième république dia milaza somatsara fa ireo izay hirotsaka ho vidina dia mila monina mivata mipetraka eto physiquement izy ny fitenena avy ao anatin'ny constitution antsika eto Madagasikara. Tsy misy zany ady hevitra atao amin'izay ary zay fifandranjana izay no mandrasako satria raha samy misorona daholo ny rehetra tsy miteny fa zao kosa za dia manaja ny lalàna manaja ny valiten'ny CES ary ny CES dia tsy misy recours afaka atao fa applicable amin'ny rehetrarehetra iny vao navoaka ny CES. Fa eto ontina realy dia manelana no hiteny an'ity satria ohatran'ny variana ihany rehefa manamelika ny fianakaviana be iraisam-pirenena satria zao rehefa mivoaka ny rehetra ny candidat ny candidat rehetra ny mahasan'ny malagasy ary maro ary ny candidat ny teny hoe tsy olana aminay fa ny démocratie dia olona iray feo iray vato iray ary zay maro anisany mandresy fa zao tiako sarinana ny sainao ontina realy ary nivoaka malagasy. Eto manko dia isika malagasy foana no menatsiny, isika malagasy foana no kapohana, isika malagasy foana no bedy. Fa atao akory moa fa tsika tsy manana fahefana koa hibedy ny fianakaviana be iraisam-pirenena. Fa ny zavatra misy dia ianao fantatro fa mahafantatra zaran'ity fa mba tiako hazavaina ny vahoaka malagasy hoe ny CES anie talohan'ny amoahany CES didy dia efa voateritery ny communauté internationale satria ny antony dia zao ary fantatry ny CES tsara hoe inona ny fanapa-kevitra tokony ho raisiny fantany tsara ny tokony ho raisiny ary zany iny hoe misy antony manokana nandraisy amin'ny CES ny fanapa-kevitra. Zao ny zavatra mitanga tamin'ny 368e réunion an'ny CPS tamin'ny 22 avril 2013 dia mamela ianao amaky an'ity fa namene recommandation de CPS dia milaza izy ny hoe CPS moa zany dia ny conseil de paix et de sécurité eo anivon'ny vondrana afrikanina eo anivon'ny vondrana afrikanina dia nilaza izy ny hoe le CPS réaffirme la nécessité de considérer toutes les candidatures en exhortant les institutions de Madagascar et les acteurs politiques malgaches de s'abstenir s'agissant du traitement de la question de recevabilité des candidats. Mbola misy toy aloha fa tiako hazavaina kely amin'ny teny gasy ontina mamela ianao hiteny amin'izay hoe tsy tokony hitsabatsabaka na hiteny ny fitondrana
am'ireo fametrahana candidature ireo a fa tokony alalaka zany le fividianana atao de zany izy de nous dans l'esprit de la réconciliation nationale, de l'apaisement et de la promotion de la démocratie, toute action ou décision qui pourrait saper le processus électoral et empêcher une participation large des acteurs politiques aux prochaines élections. De milaza tsara ny CPS ato zany hoe tokony alalaka ny fividianana ary tokony sy misakatsakanana ny rehetra andray anjara amin'izany fividianana zany. Mazava tsara ny tamin'ny 22 avril tamin'ny 3 mai no namoaka ny décision ny CES. Ary raha mamaky ny décision ny CES tsika dia ny hoe mba hisiny ny fitoniana dia nekenay daholo reto candidature reto. Ona ny fanontaniako dia zao ianao tetsina ny tenan'le efa fantatro ny fanapahan-kevitra voavoaka ny CES mikasika an'le taratasy firotsahako fidiana rehetra indrindra moa zany ny Ramatoa Laura Valomanana ny tianao resahana. Ona raha ohatra ka afaka nanao pression matery any ianao izay filohan'ny tetezamita tamin'ny CES tamin'ny nampidirana ny dossier anao izay efa tara tsy tao anatin'ny fepitaona tamin'ny 7 ny volana aprily naninona tsy tany pression hafa ny natao hoe ongoto tao nilze tsy mahafenony fepetra nilony hoe ampidiry koa ary menah dia samy tsy manara-dalàna zay dia samy atao anatiny. Montenariely ny fitsarana dia maloteny fa tsy maloteny izy eto satria sady nanaiky ny pression amin'ny communauté internationale no nanaiky ninao. Ny mpitantana dia tsy anjarany mpitantana mihitsy no maniry ny mpitsara amin'izay didy ho avokany. Malalaka ny mpitantana ny fitsarana amin'izay didy avokany ny fitsarana. Za manokana mbola tsy niteny mihitsy amin'ny fitsarana hoe zao na zao ny didy tsy maintsy avoakanareo. Ny teny navokako tamin'ity dia n'izao tsy naharetsy tsofina ho ary satria efa tsinjoko io tery nataony ny mpianakavian'le raisam-pirenena io hoe ekeo daholy sa hoe raha ekeny rompu anio zany matapaka le fifanarahana rehetrarehetra natao tany aloha zay no natonga anao hoe apetrako koa ny raha samy hoesorina daholo ny rehetra tsy mampanina anazy zany ary tsy teny tsy tabataba zay ny tsy nakako mpanao gazety zay ny tsy nanaovako fanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa nitoy andehaty ontiana rialy le fianakavian'le raisam-pirenena ihany no vadika ao anatin'le toromarika sy fandraisana fahanapa-kevitra ataony satria degagy ianao mahita indray ny communiqué amin'ny 376e réunion dia milaza indray CPS ny hoe ato anatin'ity zany dia mistipulé izy ny hoe les auteurs d'un changement anticonstitutionnel du gouvernement ne peuvent participer aux élections organisées pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Donc tendray zany ry zareo hoe azo atao malalaka indray aloha le fividianana fa ireo le 109 le voalaza voasage anisan'izany no tenanay misaziny Union européenne Union africaine hoe tsisy afaka milatsaka daholo indray zany nareo rehetrarehetra ary mbola nampiny hoe nalany azy ry anareo dia tsy ekeny ny Union africaine sy ny sadaiky ny fahalanenareo dia manontany teny ianao hoe inona ihany ary zany dia amin'le communauté internationale nanaovana ny feuille de route dia ny hoe isy atongavana ny amin'ny fividianana isy ny fividianana malalaka fa ty ianao tena tsindriko voavoakany ny liste ny candidature ny sika samy malagasy any dia mifanaraky ny candidat zanga moa rehefa mivoaka ny CES dia nanaiky atsy ny teny tsony tsy za mihitsy nandeha ny kritika ny candidature ny Ramatoa Zatsy na Andriamatoa Roa tsisy ny mifampiteny ny malagasy fa ny hoe nitakiny ny candidat sasany fotsiny dia hoe jerery ny anamboarana ny CES inona ny amafisana ny CES ka nitiako hiaviana dia zao ary reto moa dia mampitanjona mihitsy amin'ny vahoaka malagasy satria tsy tiako ho latsaka ao anatin'ny velam-pandrika ny fianakavian'le iraisam-pirenena
amin'ny alalan'ny fampizarazarana, amin'ny alalan'ny fampediana ny vahoaka malagasy satria zao zavatra mitrango zao dia tady tafiditra ao anatin'ny lositsika satria ny fianakaviana resam-pirenena indray zany no mametraka olana amin'le consensus efa nibedavina hatramin'izay zay hitan'ny malagasy ankehitriny hita ao anatin'io candidature daholo ny tendance rehetra ny candidature rehetra ny anarana rehetra zay reo ombenombeno nandritan'ny fataona teto amin'ity firenena malagasy ity ka ny tena maranako anazy nytiana dia zao hoe misy indray ny sasany zany a no sarotiny alohan'ny tompony. Ianao miresaka ny hoe hita daholo ny ankolafikery rehetra ny tendance rehetra ianao moa androany zany no manana ataontsika fotoana anazavana ny vahoaka malagasy satria tsiko raha zay le fanontaniako tamin'ny voalohany tsy hoe fantatrao ve ary kapanao ve fa miampefany aminao daholo ny rihatra amin'izao fotoan'izao satria ny akamaroan'ny olom-pirenena rehefa mijery ny fizotry ny raharaha-pirenena dia enao ny fototry ny olana amin'izao fotoan'izao ary nisan'ny tena lendehan'ny olonanao dia le hoe Andriamatoa Andry Rajoelina tsy mitana ny teniny lehilahy tsy mitana ny teniny satria raha nilaza ianao fa tsy nirotsaka hofidiana dia lasa nandrotsaka lasa mirotsaka ianao candidat ianao amin'izao fotoan'izao ny olana dia ianao raha miresaka hoe misy tendance rehetra ao anatiny ao a manahirana ny olona dia ianao tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanao ny fanekena fa tsy hirotsaka dia rehefa nirotsaka Ramatoa Lalao Ravalomanana dia ambaranao hoe Ramatoa Lalao Ravalomanana mitovy amin'ny hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany nefa ny nanao fanekena tsy latsaka dia Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy Ramatoa Lalao Ravalomanana ka ny fomba fijerin'ny olona raha nirotsaka ihany ianao ka maninona raha hitsenao koa nirotsahany Andriamatoa Marc Ravalomanana mety mifandanjany ery amin'izay fotoan'izay na raha nandefa ny Ramatoa vadiny izy dia Ramatoa vadinao koa tokony nalefanao eo amin'le fifandanjana mihitsy zany amin'ny zavatra ny fanekena. Ny tiako ambara aloha amin'ny resaka politika dia ny resaka politika dia tsisy tratrika fa ny resaka politika dia en perpétuel mouvement miova foana io isan'andro isan'ora tikitranao eto miresaka farapitso hafandray ny fisehoan-javatra ny tiako lazaina amin'izay dia ny hoe sanatry ny vavaladiany lelatsy hoe Andry Rajoelina akory no sy mitana ny teniny meny fa amiko misy zavatra lehibe tokony ho ajana sy fifanajana rehetrarehetra ao anatin'ny fifanarahana politika dia misy fandanjana na ny équilibre zay lazaiko teo zay équilibre zay kosa raha manana ny rariny ianao sy teninao manana ny rariny dia hitana ny teniny menao fa zay équilibre zay ny no bedavina eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy eto amin'ny firenena ka tsy ho voateritery amin'izay zavatra zay ianao a fa tokony asapatena an'izay ny zavatra rehetrarehetra ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe raharaham-pirenena ity ny hoavin'ny Madagasikara no resahana ny hoavin'ny vahoaka malagasy no hojerevana ka za kosa araka ny teniko mbenembeny raha toka ny anavitra ny firenena ny filatsarako tsy tokony misy anakanana any zay raha amotika ny firenena ny filatsarako dia mazava ho azy fa lehilahy lehibe mahasapatena mahafantatra ny zavatra tokony ho atao matoa no nametraka ny zavatra iny hoe zao ny zavatra vahaolana tokony misy a misy filatsahako ary zany nangataka misy hatramin'izay hoe aleo tsy milatsaka koa ny filoha teo aloha tany Seychelles zay ny resaka an'izany fa misy fifanajana an'izay ny faneken'izay dia tsy voafatotra amin'izay intsony a zany a olontiana realy ao anatin'izao tsika mbola mifandinika mbola mijery satria mbola ho resahantsika eto hoe inona moa zany ny zavatra rehetrarehetra mitranga eo ianao moa miteny hoe fa maninona sy atao milatsaka ny filoha teo aloha na natao nilatsaka ny vadiko aloha tsy tia politika ary za koa tsy androso anazy mihitsy amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny conviction hoe forceko fotsiny izy noho za hoe ny fitiavako politika ohatra dia ao atosiko ny vadiko andeha amin'ny politika tsy ao anatin'ny sainako zany fa tsy ao anatin'ny fomba fieritreretiko mikasika ny hoe tokony iosony folo teo aloha irotsaka koa tsy anjarako koa no manapaka an'izany tsy anjarako ny force anazy ianao koa tsy maintsy mirotsaka fa misy rafitra napetraka teto amin'ny firenena dia aleo no nanapaka sy nandity dia entotsika izao a manoloana an'izay a candidature zay efatra raika amin'ny efapolo no candidat
ao anatiny fanapa-kevitra miraisy ny CES. Fanamariana ihany moa no iresahako azy zao zany hoe ohatry ny afetsina ny zavatra be lehibe ataonareo nareo le mpitondra sy mpanao politika am'izao ohatra ny manao filalao an'izy mifametihety de hoy zay hoe atreto aloha zany mety hoe voanao Andriamatomary Karavalomanana satria raha fetsiko izy raha nalefa natao amin'ny CES atao koa zany ny dossier mety ho lany satria CES zany efa natao andaniny dossier rehetra ary eo indrindra ny fanontaniako hoe PDB zany am'izao a mitsikera mikasika ny CES io na ianao ary nge zany malaiky hoe mistera tany mivondrona iraisam-pirenena nakany amin'ny CES analekeny ny firotsakofidindra matoa Lalao Ravalomanana sy mifandraiky am'izay moa zany ny amiral Didirat-Tsiraka ihany koa zay tsy nariteny ao amin'ny fepetra nenao koa tahaka an'izany a tsy tao anatin'ny fepotona ny ekeny zany hoe le CES mihitsy zany zao nefa tsy atokisana kanefa io ny tsara ny fifidianana ho azy eo manaiky ny fijerin'ny olona am'izao fotoan'izao ve ianao hoe any amin'io aloha ny tokony hovahana voalohany tokony ho ravahana mihitsy i CES io. Ianao moa toa ny tena rely hoe fijeriny ny olona fijeriny vahoaka fa io toa dia miteny hoe fa mijeriny vahoaka ny mpanohy politika ny manisy olana an'izany fa ny akamaroan'ny olona na mivarotra gazety na mitarika posany na ny olo-tsotra ny olona te hifidy te andeha amin'ny fifidianana ary ny demokrasia io a dia hoe ny teniny be sy ny maro na ny laniny be sy ny maro no raisina ao anatin'ny firenena iray. Ny zavatra misy ankehitriny dia tsy mety raha konfiskena izay demokrasia izay. Zany hoe ny fanalana ny candidature zany namany hoe konfiskena le demokrasia hoe ahoana moa no anekeny hoe reto olona reto sarangan'olona reto mbola mitatra moa zany le izy io satria ao anatin'le 109 any mbola misy folo dia iza zany sisa nilatsaka ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra alaiky velony ianao e mianasorana ny candidature anao zao no zavatra tiako holazaina aminao réal nina dia principe d'équitabilité ao anatin'ny zavatra dedaviko na principe d'égalité ihany koa égalité na traitement mitakiny olona dia hoe mifitoviny ao anatin'ny traitement za satria ankehitriny ane za dia manaiky fa atodiny madamambatsy any isika malagasy voateritery isika malagasy satria ny fianakavian'ilay raisam-pirenena zany zao mibaiko hoe raha ohatra ka tsy milatsaka reto olona reto dia ho averinay ny fanampiana raha lany ny sarangan'olona ohatrany reto tsy azo sakatoavana dia ahoana zany inona no tokony ho atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zavatra ianao moa teny hoe ahoana moa zany no eritreritra amin'izay za dia zao samy tokony anaikitra ny rehetra eto anatrehany tantara sy eto anatrehany firenena na ny fianakavian'ilay raisam-pirenena na izay milatsaka ny vahoaka no tsara ka raisiko vavolombelona ny vahoaka androany eto anatehanao ontina réal hoe za andro rajoela za efa niteny ombenombeny fa za dia tsy olana amin'ny firenena fa vaolana androany ary vaolana koa arapitra zay no teny mikoety zany eto masiny olona rehetrarehetra ny hoe za dia vonona ny isitona ny candidaturako raha toka misitonako ireo rehetra voalaza sy voasoratra fa tokony anao an'izany izazy io zany hoe raha fianoko anao zany efa mihoatra n'le ramatoa Lalao Ravalomanana sy amiral Didirat-Tsiraka ianao zany hoe ze hoe voalaza fa nanonga-panjakana tamin'ny 2021 rehetra tsy za no ametraka an'izay fa asesika mamaly zay ny CPS izy moa tsy mahagaga anatsiny fa mivadika foana io fa asesika mamaly nay CPS hoe ahoana koa zany nyfandehan'ity zavatra ity satria mazava arabaky teny antsika rehetrarehetra samy mahay mamaky teny frantsay tsara daholo mazava ny ty tenen'ny CPS ty mazava hoe izy ny olona ao anatin'ny 109 ary mazava hoe tsy hoekenary zareo ny rolo reo raha olana ka za moa zany hoe tsy maintsy mitady vaolana tsika inary ny vaolana zay ny tena hoe voalohany indrindra misy rafitra be dehibe teto amin'ny firenena napetraka
mila mifandinikytsika satria ho avyny Madagasikara koa no taniana ka zay no teneniko mikasika an'izay fahafahana hoe mahita vaolana voalohany zay aloha ontinariana zany hoe izay moa le ambarany teny vahiny hoe nahita bresy ianao tamin'ny zavatra nambaran'ny CPS iny dia nidiranao a le resaka hoe reo nanongampanjakana dia eto aloha efa nanao fanamariana an'izay ihany atao anatin'ny fandaharako hoe misy fahamarinany ny teninao n'izay lasan'izay hoe raha ireo nanongampanjakana dia amin'ireo candidat reo be lehibe ny miara-dita aminao raha nanongampanjakana nareo dia miara nanongampanjakana daholo raha mihitra fotsiny aloha tsy manapaka anao fa mba tiako lazaina sainitsy kely fotsiny tsy dia tiako loatra le nanongampanjakana zay ny ambaran'ny CPS le famaky anazy no eny fa hoe ireo zay nanova fitondrana tsy tamin'ny alalan'ny ara-dalàna tamin'ny fomba demokratika zay zany le misy io mantsy hoe ahoana ny ary amin'ny firenena maro ny no ekeny fa mito Madagasikara tsy ekeny zareo zidiratsika sy anao moa ny olana misy eran-trano rehefa avy eo a raha toka sitraka mialatsina tsy nanapaka anao a fa mba tiako namarihana fotsiny zay ntsina fa ao anatin'izay nefa mety toerana ianao zay no namoaka an'izay resaka hoe 109 le voasazy ny vondrona afrikana fa raha mety toerana aloha misy an'ity taratasy ity androany a nalefan'ny prime ministre ny avy ao amin'ny CSC ny avy amin'ny folo alinda ny avy amin'ny polisy ny avy amin'ny FFM nalefan'izy ireo tany amin'ny CES dia hoe mangataka ny isintomana ny CES nijerenany tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny ozy izy a tamin'ny namoahana tamin'ny telone ny listy ny candidat rehetra ary mangataka ny inona moa zany ny anesorana ny anaranareo telo le takiny ny vondrona iraisam-pirenena zany hoe ateto aloha mbola mitodika any aminareo telo foana ihany ny eritreretiny rehetra ny vahaolana nareo telo aty sarotra ny manala anareo zao zany tsika miampy be lehibe za moa dia miteny foana ny zavatra atao mifanakavidy resapirenena amaolana ve ny fisotomana na ny fanalana n'ireo candidat ireo sa vao maika ampitomany olana eto amin'ny firenena za eto ohatrany misarika ny saitsika kely hoe inona no mety hoe ampitombo olana izy inona no mety ilazanao hoe ampitombo olana ny fialanareo voalohany indrindra dia ny fianakaviana resam-pirenena ny teny foana hatramin'izay hatramin'izay no hoe fifidianana ekeniny rehetra ny fanalana an'ireo telo izay hafa ve ekeniny rehetra ve ny fifidianana tena fifidianana malalaka ve zany fantaniana no apetrako malalaka ve ny fifidianana raha ho tonga amin'izay tsika ilamina ve ny firenena raha tonga amin'izay tsika za tsy amin'ny valina ny tinariany fa fantaniana fotsiny no apetrako aminao sy amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo zay zany ny zavatra voalohany ny faharoa dia manamafy any ny aiko dia tsy a moninona aloha lazaina amin'ny fitondrana tetezanitsy ary za dia miteny anito a tamin'ny eo na tamin'ny tomponandraiky tambony tany amin'ny firenena anankiray tany amin'ny secrétaire général ny Nations Unies ihany koa ny zavatra dia davinay malagasy a dia ny fanomezan-tanana ny fanampiana amin'ny fikarakarana ny fividianana sy ny famahana ny olana fa izay eo a dia tsy mila fitaovam-piadiana amahana ny olana any amin'ny firenenay eto dia misitona ny sainao kely fotsiny antinarialy zareo ny zavatra nitsanga tany Mali ohatra misy transition eto Mali napetraka ny président ny assemblée nationale fa avy eo tonga dia mitafiany olona dia mitsoaka nivakiena mazatra mafy tany ivelany mitady prime ministre hafa nahita prime ministre fa afaka volana vitsivitsy dia tsy maintsy nametam-pelana inona ny zavatra nitsanga tao Mali raikitra ny ankatrano hitanao nga manontany amin'ny avaratsy ny Mali dia misy a an'ireo Touareg
mipitehana ny fimbonana mifampiady atrano ary efa niakatra taty amin'ny kapitalina mihitsy reo oloreo inona nefa rany tsy maintsy tonga mihitsy mitarika frantsay zay vo miva mbola tsy miva amin'ny akapobeany fa nisy ady sy famono sy fanendrehana tao Mali nisy any koa ny tetezanita tany Côte d'Ivoire eto dia misarika misy candidat ny fianakaviana raisam-pirenena tao rehefa ny tetezanita tonga ny Nations Unies ohatra ny eto amintsika zao tonga ny Nations Unies mametraka zao tsy maintsy atao tiany tsy maintsy arahana tsy maintsy atao manara-penitrakatra zay tokony ho izy ny fifidianana 300 millions d'euros ny vola lany nanaovana ny fifidianana tao a Côte d'Ivoire zany hoe avo denieny folo iny moatra ny vola laniny eto amintsika fa inona no valin'izay 3000 anisan'ny moro olona maty noho ny fifandonana zany hoe asa 100,000 zany euro isaky ny maty zay hoe raha hoe vola ivitanana kadavra kosa sarotsarotra ihany kosa no andraisana an'izany zavatra fanzavatra ny tsipisary anary ny amaranako anazy ny tiana dia zao tsy ekeko ny ampizarazarana ny malagasy tsy ekeko ny siny adatrano eto Madagasikara fa ranako amin'ity ny teniko mikasika an'izay fierté ho an'ny mpitondro ho an'ny tenako ho an'ny mpitandro ny filaminana hoe nandritra n'izay fotoana ny tantarana tetezanity zay nandritra ny efataona mahery dia tsy tafiditra tao amin'ny adatrantsika ankehitriny manoloana an'izao a fitsabahana be loatra misy eto amin'ny firenena izao dia manà sy mikatsikatry politika amin'ny rehetra dia manà ny hoe ho tafiditra amin'izany tsika fa zalo dia tsy anaiky ary anao ny ezaka rehetra amin'izay afaka ataoko mba tsy hatongavan'ny Madagasikara amin'izany toejavatra toy izany. Ka ianao eo maka ohatra ny Côte d'Ivoire eto tianao fanamariana kely atsika zay nandefa fanontaniana misy fanontaniantsika miverimberina be a tsy ho anontaniako androany tsony fa raha ohatra ka hoe te anontany amin'izay tsika hoe inona ny valiten'ny filohan'ny tetezamita mikasika amin'ny fanontaniana sasany rapetsakitsika dia afaka miverina tsika tamin'ny fandaharana ny rahana taminy a hitatsika amin'ny YouTube zany tamin'ny 13 marsa 2020 dia ny anankiray tamin'ny 9 febroary 2020 mba tsy virenako any amina fanontaniana efa mipetraka fa ianao miresaka ny Côte d'Ivoire eo zay tianao raisina amin'ilay Côte d'Ivoire ny raisinao fa misy zavatra anankiray koa hitovizatsika amin'ny Côte d'Ivoire dia ny fitaran'ilay tetezamita zay fiteniko moa teo aloha hoe tetezamitatra dia nanantena fa tsy resaka an'izay tsony satria ho avy ny fifidianana kanjo ty ny ohatry ny mbola manahirana be mietrehitra ho avy zay le fifidianana manoloana an'izao zavatra mitrandro zao a ny zavatra tonga dia hitan'ny olom-pirenena dia hoe mbola te hanohy an'ity tetezamita ty indray Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita zany hoe enao mihitsy Andriamatoa filoha no eritreretin'ny olona fa tena manao an'izao savorovoro miverina ny fanontaniako tany amin'ny voalohany a mba hitohizan'ny tetezamita zay efa taona mahery ary atsoaty ianao afaka volana vitsivitsy efa ataontsika hoe arakalaza ny fahadimy taona anao teo amin'ny fitondrana nefa miverina foana tsika amin'le tsy tao anatina fifidianana ny natongavana teo resaka an'izay foana tsika isanao ny tiana realy ary aloha ngamba ny fantatrao fa raha narahana ihany ny teniko ary indrindra fa tsy misy ny faneriterana be loatra dia fa ila ny tetezamita mivita zay ny zavatra tsiko lazaina aminao dia izao ianao moa miteny hoe ny pirenena rehetra tsy za tsy ny amin'ny fitatranana ny firenena anankiray a dia misy foana ny hoe mpanohatra na tsy mitovy hevitra amin'ny mpifondra anankiray rahaka ohatra mihitsika ohatra ny any États-Unis fa ny fitom-pirenena amerikanina hoe tsy mivoaka amerikanina ray manontolo no tia azy
dimapolo isanjato na roa amby dimapolo faravabeka mity azy zany azy ny fifidianana fatarana am'izay zany vonina iatrika amin'ny fifidianana fa ntsika lazana hoe raha ohatra efa hatramin'ny ela ny taky ny fifidianana za milazanao ito dia zavatra anankiroa ngambany tiako lazana aminao ilazana an'izao hoe teteza mety zay tamin'ny farany taona alohan'ny farany taona roa mbe folo sy roa arivo dia fantatrao tsara zareo fa ianao fijeran'le archive reny za dia miteny mihitsy hoe tokony asiana fividianana na dia iray azy farafaratsiny amin'ny farany taona roa mbe folo sy roa arivo fa rehefa mivory ny semita sy expert na Nations Unies zay tena tsy nahafaly ana misy fivorina tena faraka izay enjana mihitsy izy nytetenena tato ambotsifoatra dia nanapatra izy ireo hoe tsy possible izany fa amin'ny vahavalon'ny volana may no ataony fividianana rehefa nanakaikikaiky ny daty ny fahavalon'ny volana may dia nanapa-kevitra indray ny semita sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa amin'ny 24 juillet indray no ataony fividianana dia zany hoe dia masamilaza ianao sy ny olo-pirenena vitsivitsy tsy atao hiteny hoe Andry Rajoelina no tompona andraiky tamin'izany matoa mienitra na enitra amin'ny fividianana mitaky fividianana tsy nanao na enitra amin'ny fividianana tsy zany eny manemitra amin'ny fividianana fa mitendry mitoraka tilo noho ianareo mba tsy tenenana hoe nao reny any andrimatofilo dia noho ianareo telo zany zao no mahatonga ny fividianana tsy fantatra na ho tanteraka na tsy ary ty misy an'ity taratasy ty mbola nalefan'ireo olona reo ihany indray koa le niteneniko ny FFM sy ny CSC sy ny foloanindà tany amin'ny senita mangataka n'le hoe iray volana hoe aenitra mangataka aloha ny anemorana iray volana ny fifidianana tonga dia anontaniako ianao inona ny tianareo atongavana ny antony dia zao raha miteny hoe inona ny tianareo atongavana ohatra ny zavatra hafahafa andrimatofilo tranga tamin'ity zavatra ity ianao aloha eo hidirantsika rehefa avy eo miteny foana ny vondrona resam-pirenena etekilany misy an'le zavatra nitranga teny Korondrana tamin'ny alarobia le misy an'iny sora-baventy izay anaovako fanamariana kely ngamany ny alatsony tiatenatenany ity hoe za isany nanentsika ny ramatoa Fatima Samora fa na izany ara misy zavatra miopefitra tokony ataontsika vahoaka malagasy fa na beazana tsy inona ny hainao manjery miteny karazany manompa olona oatra reny ngambany tsy dia mety ara-tao amin'ny sora-baventy zavatra somary tsy dia mety any ary idirantsika rehefa avy eo fa miteny hoe nisy an'iny dia misy an'ity ianao ihany koa tao amin'ny Carleton rehefa natson'ireo le ankolasy anankitelo reo dia niresaka an'izay le resaka ray volana izay zany hoe fahitako azy efa misy resaka ifampiresahanareo ary sarotra ny ina tsy atao mbadika ty zavatra nataotao amin'ny Carleton ity ianao rehefa joina daholo le resaka rehetrarehetra seho indrindra resaka hoe fanemorana ray volana io inona ny tenareo atongavana amin'ny resaka fanemorana ray volana tiako famarena aminao aloha hoe mety teneninao ty hoe raha fijery ny zozan-javatra dia hoe mety eo ambadika io enao non dia za koa zany ny ambadika ny sadaiky za daholo ny ambadika sy zavatra rehetrarehetra zao zao fotsiny ilany tsika larenana hoe ny FFM dia rafitra ray napetraky ny tombozotra ao anatin'ny article 25 ary ao anatin'ny article 25 dia no hoe tokony ampian'ny fianakaviam-be raisam-pirenena mihitsy ny fampihavanana atao io FFM io amin'izao tsika miteny zao zany raha ohatra ka nandray ny fanapahan-kevitra ny FFM ny filohan-dany joro satria tanynanoza ny firenena dia zany tena hoe tsisy maratsy an'izany mihitsy raha ny fitediavana olana hoan'ny vaolana hoan'ny firenena io le fanteneniko tamin'ny conférence de point de presse kely moa tamin'izany voaka atao hoe izareny nasaina nakany Gaborone Santone etc etc tonga zay namaly natsonony ireo mpanilamelana namaly ka vao mainka zay ka malagasy tompony andraikitra hito amin'ny firenena amina kandidana natsony anao hoe tongava fa ahoana ny fahitanao an'ity olona telo moa zany natsana fa zany no fifanajana
dia tonga namaly an'izany antso ny antsona anazy zany ary tao dia betsaka ny resaka natao tao momba ny fandriam-pahalema ahoana moa mikasika amin'ity fividianana ity ilamina ve ny firenena efa milamina ve ny climat eto amintsika amin'izao tsika miteny zao etsetetretra ka ny anahany hoe tsy hoe tiako atongavana fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana marina moa zany ny faran'ilay firenena inona moa zany ny sy ny fitoniny ary io ny teneny ao anatin'ny filohanao hoe tandrovana toy anakanjeriamaso ny tsisy mimpokotana meloa mandritra fa indrindra rehefa vita ny fividianana ianao miresaka hoe ianao tonga tao amin'le fiantson'ny FFM sy ny folo alindà dia miresaka kaborolina ianao sy ny sisa hoe mety fa ny azy tonga eny FFKM teny ivaty fa tsy tonga ianao tamin'ny fanokafana fa no tonga ny fotoana ny famaranana dia tsy tonga ianao dia ataon'ny olona koa hoe maninona ianao rehefa tsona tsy tonga dia izay koa ve andeha any amin'ny karakarainareo afantsina kely ngamba ny antsina realy za dia manaja ny ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny firenena raha natsona teny a dia tonga tokoa tamin'ny fanokafana zany hoe fampihavanana no miresana teny dia tonga namaly ny anso a satria za dia olona ny fihavanana ary mandala koa ny fihavanana sy ny filaminana eto amin'ny firenena zay natonga anahy teny misy antony manokana tsy natonga ana andro alahady iny ngamba nratadidinao tsara ary fakomalininy ny asabotsy tany amin'ny faritany misy antony manokana no tsy natongavako teny tamin'ny famaranana fa nasaina dia namaly ny antso dia tonga ihany koa eto tsy diako kely satria ianao moa tao ny teny ihany koa no hoe manoloana an'izay ray aman-dreny ampanahy zay resaka ianao teo amin'ny ramatoa izay représentante ny Nations Unies eto amintsika fa za aloha somary gaga manaraka ny toedrara eto amintsika zao ny antony ary za dia mitovy hevitra aminao ihany koa raha nisy an'izany sora-baventy zany tany za aloha tsy nahita sady tsy tany ahy hoe milaza mety hoe manana endrika mety hoe mety andratra ny sasany dia hoe tsisy za hoe gaga satria misy tompon'andraikitra tonga dia nanameloko miakatra amin'nyanao manjery dia manameloka amin'toy zavatra oatra ireny dia gaga soratra amin'ny banderole ve no andeha anaovana fanameloana toy ty any anatin'ny ainao manjery zany mijery sa hoe fa tamin'ireo ray aman-dreny ampanahy reo misy nanivaiva tamin'ny gazety tamin'ny ainao manjery fa to tsisy olona niakatra nanao point de presse hoe manameloka an'ireny satria efa mihoatra ny diplomatie ny zavatra ataon'ny olona eto amintsika tsy nanameloka sika malagasy zany tena hoe raha zavatra ohatran'izany banderole zany ve no atao resaka andaniana andro sy resaka ny gazety lava be marina samy mana ministera ny olona tsy azoeretina hoe karazana incident diplomatique mihitsy zay zavatra nitsanga teny satria misy olona mpiara-miasa aminao akaiky eto ambotsiroatra hitana ny didina teny ary koa eo mantsy nahatongana amin'ny teny hoe sao dia nareo tato ambotsiroatra ihany nanao an'iny antony toloha andriamatoany herinanto andriamahazo zay hita tany ary faharoa nietika rehetra teto amin'ny firenena dia misina herim-pamoretana hatramin'ny 5 tsy nekena ny famorim-bahoaka fa nahoana iny no manokana nekena mampiahy any rehetra taizany général Richard Bomba tamin'ny fotoany zao aloha no teneniko anao fa niakevitra misy foana eran-tany ary resaka hoe banderole zany no sitsika polémique tokony atanina zany zareo nany amin'ny maison blanche any ianao ngamba ny mahita amin'ny CNN misy olona foana ny tonga tena ndraindray ary masika amin'ny olona reny mihitsy amin'ny filoam-pirenena frantsay américain masika amin'ireny raha nyteny ohatran'ireny ve no andeha ataotsika resaka lava be iza zao ane lazaiko anao raha nyteny atao amiko za rehefa misy namoaka fera-pary mihitsy hoe maty Andry Rajoelina
de hoy zao ary famitana mihitsy ny ao anatin'izany fiarapahany zany tsy misy mikondamena izy zany fa zay ny demokrasia eto amintsika natoa nisy an'ireny fihetsika ireny misy zavatra tsy zakan'izay olona misy zavatra hevitra tian'izay olona pitainao ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra reny tena moenao hoe misy eto amintsika hoe misy hetsika foana en magro presque isan'andro magro toerana privé akoron-drano ndraika tena kalamanjany ahoana no afaka manao an'ireny ny olona zay le hoe lasa misy zavatra de poids de mesure eto amin'ny firenena ka mahatonga ny olona mieritreritra hoe ianao ny aoambadika matoa tian'ireny olona ny ambadika aloha tsy zahay za de afaka mitenanao an'izay tsy za ny ao ambadika ary za mihitsy ny andeha presika olona hoe manova an'izao manova an'izao za hoe olony fihavanana olony filaminana tsy za mihitsy fa mety misy olona tsy mazaka tena ny fomba ahoana ny aneony satria mafy loatra le tery ny soatsika n'Andriamanitra de tsy misy zavatra fotika ohatrany betsaka ny fetsika kena teto misy ny mandoko tomobile misy ny mamaky pare-brise etsetsetsetsa amin'ny soatsika n'Andriamanitra tamin'ny etsika rahiny zany dia lamina le fetsiketsehana zay misy sy mitranga atao anatiny fa iny zava ny oajantsika eo ty satria zao tsy zay ny manovatsika polemika ary reto moa zao de hoe mitady occasion foana ny rehetra ifamirezana zany tsy no mivaholana eto amin'ny firenena aleo tsy ifampiankindotoana family aleo ny tsiraisakina no mijerevana hoe ataotsika ahoana ty fireneny ty ataotsika ahoana ty fividianany ty ka eo indrindra ny vondrona resam-pirenena moa zany manao menasy izy mampitahotra de tsy haitsony moa fa androan'indray ohatra nisy fiovankevitra indray amin'ny vondrona europeanina de tsy fantatra tsony hoe raha mato atala Beatrice ve no mandray atendro ny resaka ny fampiresahana tany a sa ny vondrona europeanina no mivoaka miditra tamin'ny fanapahan-keviny a fa raha tamin'ny herinandro hoe ho tapahany famatsim-bolany amin'ny fifidianana androan'indray de hoe mbola tsy zay ny fanapahan-kevitra fa mbola fampitandremana fa tsy hay mety ho tonga am'izay ihany ny zavatra mitranga de zay indrindra ny anontaniako anao ianao teo nytenitsina hoe tsika ny atody miady am-bato amin'ny vondrona resam-pirenena ny antony satria raha vo tsy manome vola zany ry zareo a de tsy misy ny fifidianana zay ve zany ny zavatra hitranga eto raha ohatra ka tsy tonga ianao moa zany efa niteny teo ozy ianao hoe za manaiky hiala tsy hanao inona tsy rotsaka isitona ny firotsako fidinao raha toka ampiarina tokoa zao raha tsy tonga any am'izay ary tsika inona ny zavatra hitranga isy any ve ny fifidianana hitady vola manokana ve tsika zay ve le ray vola nangatahana amin'ny senita hoe anymorana ny fifidianana fa inona ny zavatra mety hitranga am'izay ianao tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena manana valy teny ngamby ianao manoloana an'izay fanontaniana ngeza be apetraky ny olo-pirenena zay ny variteny voalohany ngamba mikasika ny hoe ny fifidianana sy ny fanampiana za aloha de somary gaga ihany koa satria misy meko ary io a de olana goavana io eto amintsika satria zao marina tokoa ane lazainao antinany ary fa ny fanambarana tamin'ny herinandro de hoe tapaka ny fanampiana avy any amin'ny Union Européenne sy ny firenena anankiray koa lazainao hoe misitona ny fanampiana fanambarana ofisialy zany zavatra zany ary mivoaka tamin'ny manjery tsy andrajao mety mamorona fa tsika samy mahita an'izany fa namiana manjery de androan'izay zany tapitapiky eo de hoe zao indray le izy inona azy ny tena marina zay mi le zavatra mitrangy zao ny zavatra lazaiko anao marina amin'io ontinarialy enao efa matetika plazan'ity ny hoe izay candidat toana ny fianakavian'le resam-pirenena na miaro ny tombotsoany ianao no teny an'izany fa tsy tsara no mahazoana na olany firoany firenena malagasy eto manamarina an'izay analizinao zay androany za dia noho ny fiarovako ny tombotsoan'ny firenena malagasy
amin'ny fitandrahana arenakibony tany eto amintsika dia nahazahoako olana betsaka zany za sy zana samy dénoncé tanao angamba ny zavatra ny feo tamin'ny fitandrahana anankiray teto amin'ny firenena nahazahoako pression be zany nahazahoako olana be zany ary ankehitriny dia zay no mahazo anata terena Andry Rajoelina ankehitriny hoe raha Andry Rajoelina no lasa filoham-pirenena ho lany filoham-pirenena ary fantatra zareo fa ho lany filoham-pirenena no Andry Rajoelina io raha toka mandeha amin'izao fifidiana io noho izay anton'izay dia atao ny fomba rehetra anakanana ny tenako tsy latsaka ho fidiny tsara fantatry ny vahoaka malagasy ny zava maro satria za tsy namenatra ny tena nana za dia olona révolutionnaire patriote tia tanindrazana za dia miteny foana ny tanindrazana aloha ny vahoaka zay vo hainao za zay miteneniko eo foana miteneniko eo raha afaka mbola misakrifie ny tena koa tsy siny azatrano tsy siny mikorotana fa mampalay fotsiny toy any rehefa avy eo satria efa misy olona ao zany afaka atao karazana saribakoy manaiky miaro ny tombotsoa dia asivy croix rouge izy ny fitenenany sasan'izay ny candidature ny Andry Rajoelina sy ny hafa sasasasany ihany koa ka ny fanazakavahana toy zany anteneniko hoe lasa le konfisikena mihitsy zany ny fahafahan'ny vahoaka malagasy ny safidy ary mampalahelo izy fa zava-misy ary zoany vahoaka malagasy no masakatra an'izany toe zava-misy eto amin'ny firenena zany firenena maro no tomponantoka ao anatiny fitandrahana eto amin'ny firenena ny mahavariana amin'le langage ampiasainareo amin'izao fotoana izao nandritra n'izay efa taona izay zany dia ataoko hoe le vahoaka maronisa dia na izy hoentinareo makatsy dia hoentina makaroa satria zavatra misy hatramin'izay dia zao arakaraky ny tombotsoanareo rehefa miteninareo tsy hainao reny fa nareo mihitsy na nareo teo amin'ny fitondrana na ny ankilany any amin'ny mpanoana nandeha matao marikaravanmanana na ny afaka ohatran'izay rehefa metimety aleloia ny vondrona raisam-pirenena rehefa tsy metimety aminareo indray toram-bato indray le vondrona raisam-pirenena ohatr'izay foana ny zavatra ny ainatsika teto nandritra n'izay efa taon'izay ndetikety dialogue malgasy malgasy rehefa aveo indray tondrozotra niarahana ny vondrona raisam-pirenena fa inona ihany no tena tadiavinareo satria lasa le vahoaka malagasy eo ampovoany no miaina krizy efa anatin'ny efa taona mahery le tenina teo hoe aleloia Tentiko so sino tina ay satria zay ny teny makamuraza isan'ny nanindrianareo azy za tsy manenjika azy za moa ninjihako azy na mihevitra fotsiny ala mila arovako na mihevitra ny arovako za tsy manao aleloia araka nyteneninao zay ny aleloia ataoko dia Jesosy Kristy tompo ihany ny ataoko aleloia fa za tsy manao aleloia olombelo tiako iavina ry zao mitsina mikasika ny tenenao atao misy zavatra mahasaritiaro zavatra mahasaritiaro dia ny fiandriana firenena misy zavatra afaka leferina fa misy zavatra kosa tsy afaka leferina ka raha manoatohana ny tsika moa mampireitsika ny fianakavian'le raisam-pirenena dia mifijaroty ary zany anatanteraka aniny dia manaiky aniny fa ankehitriny any aloha zava fa tsy tsika no varobaty tsy tsika malagasy fa tsika malagasy no tena hoe nao no lalovina ao anatiny zao zavatra rehetrarehetra ary manaiky lalovina ka inona ary moa ny afaka ataon'ny vahoaka malagasy tsy manana fitaovam-piadinany fa ny olana zay izahantsika ho tsy tonga amin'izay dia io zavatra io mety hitarika fahavoazana lehibe satria ohatr'izao ny zavatra nitsanga tany amin'ny firenena maro noho ny tsy fahafantarana ny tena
hitahitapony le vahoaka le zao efa vonany iroso amin'ny fividianana tsika ny ireo kandida reo nakamarony akoatran'izay manao akajokajy aina ambadimbadika any maprisika any ambadimbadika any hoe zao ndray atao satria misy mpanomposaina koa reo fianakavian'le rasafirenena reo e akoatran'izay fa mifanaiky eo ambony latabatra zany hoe fampiasara relatsy any na tsy fantatra mifanaiky daholo ary tsisy mifanakina ny kandida za de nahita mihitsy tamin'ny gazety olona betsaka kandida betsaka miteny hoe tsy problème maneny ny candidature misy telo menandany anakireo ary fasy zay vonona iroso ny fividianana fa iza mifanontaniana mipetraka ankehitriny hoe fa iza keny mametraka olana amin'ny candidature ny mpanao gazety malagasy ve ny vahoaka malagasy hoe milahatra hoe tsy ekenay ny candidature amin'ny zato na miaro tsisy an'izany ane fa iza anao manakatsakana an'izany ankekeny fanontaniana fotsiny mapetraka montina real de inona zany ny zavatra hitsanga miverina amin'izay foana satria zay ny manahira-tsainany olona raha ny tokony ho izy mantsy androany aloha efa nisy raha tsy diso anankitelo ny efa nametra-pelana androany ny mpitantana ny firenena andriamatoa Pierrot Razonarville zay isan'ny ao anatin'ny gouvernemente ramatoa Brigitte ina moa le ampela manao politika de Aira Samuelina de faharo raha tsy mbalson zay chef de région efa nametra-pelana reo miandro ny olona ovinany ianao satria hatreto zany hoe amin'ny faefatra amby roapolo ny volana jolay mitati ny fifidianana hatramin'ny ty androany ireo tahatsiky ty eo moa somary misy fifandosona kely satria misy mieritreritry hoe roa volana melola izy de hoe efatra amby roapolo me androany kanefa le enimpolo andro de zany hoe amin'ny alahady fahenina amby roapolo ny volana me raha afaka pitso ametra-pelana ve ianao andriamatoa tsy any ngamba ny zavatra tokony ametrahantsika ino eto amin'ny firenena tsy tokony ala ny fametrahako felana na tsy ny fametrahako felana no miolana fa tsy ny atao zany maninona tsy atao miolana hoe ao amin'ny finariany de zao hoe afaka miroso ao anatin'ny fividianana ampilaminana vesika zay ny fanontaniana namaly ny SFM za moa nahazo antytaratasy ty nandefasana daholo ny tompon'andraikitra rehetra eto anatin'ity mamela anahy ianao mba maky kely an'le izy le SFM le CSC et les hauts responsables de force de l'ordre sont convaincus que seules les élections organisées dans un climat apaisé peuvent garantir la paix. Avakilana ny teny gasy ny SSM ny CSC sy ny tompona andraikitra ambony rehetra ny tafika malagasy ny filoalondahy eto Madagasikara dia resy lahatra fa ny fikarakarana fividianana ao anatin'ny fitoniana zay ihany no vaholana apetraka eto amin'ny firenena ka ahoana moa izy zareo ihany koa aloha vetivety andriamatoa filoha no nangataka tany amin'ny senita hoe aemo ray volana ka mitoy le marina mihitsy ny tenenao mitoy le izy ka ao anatin'ny ty taratasy ty zany lenao hoe milaza ny mana ny lehibe amin'ny filohandahy eto amin'ny Madagasikara fa tsy ao anatin'ny fitoniantsika ahafahana mikarakara fividianana am'izao tsika miteny zao ary nangataka izy zay de hitahito vaholana fa mba mangataka ray volana ka mba aenao ny fividianana midika an'izay de zao ahoana moa no ahafahantsika irosana amin'ny fividianana zany raha ohatra ka manana tsy afaka ifeny fandrimpanemana ny mpitandro ny filaminana matoa io moa dia miteny napetratsika fiteny teto foana hoe dernier rempart ane ny filohandahy matoa ny filohandahy mitantehatra ankehitriny dia ao raha izy ny fitenena zay na hoe matoa izy miditrantsehatra de satria vohozongozona na en danger ny filohan'ny tetezanita tsy ny filohan'ny tetezanita koa no en danger fa ny firenena malagasy ny fiandriana-pirenena zay no en danger de zay na tongavako any amin'ny vahaolana
satria raha miresaka etontsika mivoaboasatsika aloha zay ny olana rehetrarehetra miverina foana miteneniko hoe amin'ny matompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena anao andriamatoa filoha dia tokony hanana vahaolana ianao manoloana ny zavatra manahirana sain'ny olona ny manahirana sain'ny olona voalohany zao a amin'izao tsika sy ianao miresaka zao dia ohatra ny tena ianao teo hoe ny fifidianana ny vahaolana ny rehetra efa manaiky an'izany kanefa vo hoe ohatra ny tsy mety atsidika eo le fametram-pialana dika an'izay tsy isy zany le fifidianana sy zany mametaka an'izay hoe mazavany no ny constat napetraky ny FFM fampiavana-pirenena ary ao anatin'ny feuille de route dia milaza amin'izay mihitsy ao anatin'ny article 25 fa tokony ho atao ny fampihavanana ary ny fampihavana-pirenena dia milaza ihany koa ao anatiny ity sy ny CSS ny anina fa tsy ao anatina climat apezetsika satria misy ny sakana apetraky ny fianakaviam-be resa-pirenena mikasika ny candidature tsy mazava zany ny candidature iza marina io zany miafaka milasaka olana ray zay olana faharoa milaza ny fianakaviam-be resa-pirenena fa antona io no ny famatsindra hatramin'ny reviny faharoa zay ny fahatelo dia mikasika ny fanafatana ny bulletin unique sy ny teny ny filohan'ny senita hoe hatramin'ny alatsinainy teo ka izy zao efa zoma zany zany rehetrarehetra zany zany matonga tokony andraikitra hoe aleo le hitako vahaolana fa mametoky zay fa ahita vahaolana zay zany no fahitana zareo an'le izy metaka mametoky izy fahita vahaolana donc ny anahy zany no fahitako an'le izy tsy any amin'le hoe fametram-pialana ny tokony ataotsika olana fa tsy zany ny mamaika any ankehitriny ny mamaika atsika misy nefa ny azotsika terenina hoe nanonea ny ohatra tsara androany izy misy tompona andraikitra ny ala ka tsy mitovy ny andraikitra samy eto amin'ny firenena ianao hoe mitinare azy amin'izao ora sy fotoana resantsika zao afaka manome garantie na izy no afaka amin'ny garantie fa ametraka tsika objectif tsika amin'ny fomba fiterin'ny zavatra hoe ametraka démission zany ny filohan'ny tatezanita dia lamina zay ny firenena za en tant que responsable voalohany firenena dia zay ampisy ny filaminana tsisy ny mikorotana zay no adrediko voalohany eto amin'ny tany sy ny mpanjakana zay ny teneniko anao teo hoe ninona ho ny esorina tamitsika esorina ny fahamatsim-bola ny esorina ny fankatoavana fa zavatra ray ny tsy afaka ny esorina tamitsika dia nitsikaava tamin-jazana indrindra mba ilamina ny firenena ny zavatra ny teneniko ary averiko teo farany hoe ny aty goavana indrindra dia tsy tafaroboka tao anatin'ny adatrantsika tsy tafaroboka tao anatin'ny mpifandonana ny samy malagasy na dia misy aza mikasy anao an'izany teto amin'ny firenena biavagaga aloha tsika raha manomboka any aminao zany a no tsy mety moroso ny fametram-pialana dia miafa koa eniko zao ny général Daulaire Sousou tao amin'ny radio anankiray teto andrenivohitra variana mihitsy a ny haino azy hoe kiala ao ary napetrany mazava tsara miafa koa moa mbola andrasana ny amin'izay ianao eo miresaka hoe ny zavatra mbola tsy natafaroboka atsika dia ny adetrano dia niresaka ihany koa ianao teo hoe mahatsapa ny folo alindany FFM fa mbola tsy feno ny sepety indrindraindrindra hoe tsy ao anatin'ny fahatoniana ny anaovantsika ny fifidianana raha zao fipetry zao zay indrindra nge ny anataon'ny FFKM farany teo resaka fampihavanana fa zay foana ny olana zay eto ny firenena hoe satria ny FFKM iny mety tsy metimety taminareo dia navela tany nefa ankehitriny manomboka tonga saina daholo ihany koa ny rehetra sao dia ny FFKM ihany koa ara ny vahaolana azay nidirantsika ny lafiny vahaolana hoe ho anao izy dia tena tsy mety mihitsy ny zavatra nataon'ny FFKM iny fa misy azo atsara iny fa andeha hoeza satria tsika zay zay mangataka ray volana fa tapoka zay ny ray volana asio ny volana indray ary dia asio telo volana dia eto amin'le tetezametsatra foana tsika za aloha tsy tsara ny nataon'ny FFKM no hoe mety sa tsy mety ny foto-kevitra naroso a dia ekeko ary mitovy amin'ny zavatra efa narosika ihany koa dia ilay foto-kevitra ny hoe fampihavanana
zany nandroso an'le convention de paix antinariale efa vitako zany convention de paix zany zay indrindra inona ny tena tianao ambara am'le convention de paix satria miteny an'le izy ianao androany candidat ianao raha pitso tsy fantatra tsony hoe inona raha ny tena tianao natongasa na candidat na tsy candidat nambotsaka na tsy mbotsaka de ny convention de paix nisy paix pour Madagascar fifanarahana mba hisiny fitonina eto a Madagascar zay ny zava-dehibe betaka ny zavatra raketiny convention de paix io mba ahafahana misoroka araka ny fitenin'ny malagasy de hoe alao misoroka zay ny tsabo ka mba ahafahana misoroka ny zavatra rehetrarehetra efa voarakitro io convention de paix io maro ny zavatra voarakitra ao anatin'ny convention de paix io ary ho atolotro amin'ny tomponavaikitra rehetra io convention de paix io raha tsy mety tam'izany convention de paix zany sika fifanarahany rehetra ho ataotsika ao ty fireneny ty zay no vaolana hitako fa aplamina ny firenena raha tsy diso a tany Maputo efa nanao zavatra mitovitovy am'izay ianao inona moa le fifanarahana voalohany natao mihitsy mba hoe ahafahana mitazona ny teny nomena kanefa n'izay le iverenako foana inao isan'ny tsy nahtana ny teny nomena foana tao anatin'izay efa taon'izay zay zao izay convention de paix indray tany Maputo efa nisy an'le fifanarahana mikasika am'izay hitanao antinarialy afaka antaneniko anao tao nitoedrana politika dia miora foana isan'andro sy azo lazaina hoe ny contexte no manova ny fanapahan-kevitra fa ny teny nomena mipetraka foana fa ny zavatra mitranga no manova ny zavatra miseho araka ny tenenina teo hoe tanao misy ny teny hoe c'est toujours le terrain qui commande le combat ny zavatra miseho ny akanjo iny foana no mamaritra ny tetika rehetrarehetra mba ahafahana miatrika ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ho atena tsy valatarako ny resaka convention de paix lazaiko taminao tao fa efa fantatry ny olona rehetra zany ary tam'zanakany tanzanie de efa miresaka tamin'ny flo tanzaniana tam'zany ary tena ny félicité ana mihitsy izy am'zany eritreritra tokony ametrahana an'zany convention de paix zany hiditra am'le vahaolana ny teneniko teo a inona zany zao ny vahaolana izotra makaiza indray ary ty fireneny ty satria atreto zany aloha raha ny fahafantarako azy a tsy isy ny fifidianana matoa tsy nametra-pialana ny filohan'ny tetezameta ary tsy meritreritra ny ametraka an'izany hatramin'ny alahady ho avy zao zany hoe inona ny zavatra hitranga manomboka eto indray efa niteneniko ianao ty hoe efa niteny an'le vahaolana narosonao tany ny voalohany hoe manaiky ianao ny sintona raha ohatra ka ny sintona daholo ny olona rehetra voakasika miandry alohatsika anaiky an'izay hoe ny olona rehetrarehetra mandra-pahatonga an'izay inona ny mety ho plan B ihany koa manoloana n'le raharam-pirenena misy fotoana nametrahako ny fanontaniana teo tsy nyvalinao hoe ny CES zao angatahan'ny olona ny andravana azy manaiky an'izay hoe ianao satria efa tsy manana fatokisana amin'ntsony ny olona mety ho vahaolana voalohany ohatra ve zay ny CES dia mitondro zotra no nametraka azy ary ny olona mpikambana ny CES dia olona nyfidiny ny rafitra ataon'ny magistrat na mpitsara teto amin'ny république ny Madagasikara efa niteneniko moa le izy tsy tsika malagasy any nanay hoe mila CES zay fa ny fianakaviana raisam-pirenena atao anatin'ny feuille de route asy CES fa tsy mila ny haute cour constitutionnelle za le mahita hoe vahaolana ve apetratrany ny fantaniana vahaolana ve ny fandravana ny CES zany indray fantaniana no apetrako misy miteny hoe mba hisin'ny fifampitokisana dia amafisina ny mpikambana ao anatin'ny CES amin'ny fomba hoana de hoe asina assesseur moa zany no vahaolana mety ny olona maro tao anatin'ilay izy sika hoa tsy fotoana ny fandravana sy ny fiverenana tany amin'ny voalohany zao ny tokony ho ataotsika za aloha de mitana an'izay raha misy zavatra tokony ho hatsaraina no ny toe zavatra misy de ndao hatsaraina
tazoninao ve zay telinao zay mikasika ny tondrozotra ihany ko mety fioravana mihitsy io na misinana fa andao atsaraina koa ve satria misy ny efa mieritreritra hoe efa mizotra makany amin'ny fandravana tanteraka ny tondrozotra tsika zao atreto a ny zavatra misy dia tsara petaka iza no tsy manaraka ny tondrozotra aloha ankehitriny ny malagasy zay ny partie prenante fanontaniana mapetrako sa ny fianakaviana resam-pirenena raha mamaky an'le communiqué an'ny CPST aloha dia mifanoratra lavitra satria ohatra hoe mikasika ny tenako manokana ny tenako manokana ny ontrina réaly dia efa nanaiky ny tondrozotra hoe André Rajoelina le président de transition chef d'État manao ny asan'ny filoham-pirenena ary any amin'ny article 14 dia milaza hoe raha te hirotsaka vitina ny filohan'ny tetezanita dia mametraka fametrapelana enimpolo andro alohan'ny fividianana zany hoe le tondrozotra ihany zany efa nanaiky hatramin'ny voalohany tamin'ny volana septambra hoe afaka milatsaka ny filohan'ny tetezanita ankehitriny tanty 16 mai 2013 dia tsy afaka milatsaka le ny filohan'ny tetezanita ary eo ny anany zavatra tsy nazainao koa ny tao anatin'ny tondrozotra le artikla faharoapolo dia lasa tonga tany amin'le hoe tsy mirosaka sy zany no tsy nanaza amin'ny artikla faharoapolo sy fandresendarasa no natao hoe ahoana nanaovana n'ity artikla faharoapolo ity dia fatatsika mivalona zany ankehitriny fa tiako lazaina hoe za koa tsy miterena hoe tsy mahazo milatsaka ianao zay ny zavatra fampiresahana no nataoko miaraka tamin'ny fianaka hoe zao no hevitra zao ny vahaolana hitako tsy milatsaka dia tonga nanao fanambarana ofisialy teto amintsika tsy miterena fa raha miterena kosa hoe ianao dia tsy mahazo milatsaka zavatra afa ary tsy nanaiky mihitsy aho zay ny fianakeko amin'ity zavatra atao androany ity zao kosa nefa raha miteny ny fianakavian'le resam-pirenena hoe noho ny zao atriny zao dia tsy anampy ny firenena malagasy zay dia keko zay tsika malagasy koa tsy afaka anery azy hoe tsy maintsy mandovola anampy anay nareo fa tazoniny ndray tsika atakilany hoe tsy hoetinay koa ny fividianana ho ataonareo zany hoe tsika zany na dia hoe andeha anao ampiasa ny vola atsika azy dia atokorontanina le firenena satria tsy hoetiny le fividianana zay ho atao atsika ary eto moa no nanontanymonao teo entina hoe ahoana moa ny vola eto dia miady sahirana tsika tsy ara-tatana ny volam-panjakana satria am'izao tsika miteny zao dia tiako ny mampafantatra ny vaoaka malagasy hoe manana vola tsika 24 millions 500 000 $ ny vidin'le Air Force One zay ao amin'ny banque centrale ao amin'ny compte ao zay fantatry ny tompon'andraikitra ny fitafanam-bola rehetra hita mirafitra misy atsika am'izao tsika miteny zao zany hoe afaka ampiasaina zany moa dia mitehirizinao le izy satria hoe afaka ampiasaitsika am'izay ilavatsika azy fa no ny raharaha-pirenena zao moa dia voatahiry somatsara ao ny tahiry ny zay indrindra mety hofenitsika zay ny teti-bola satria raha tsy diso tonga tamin'ny taremarika enimpolo tapitisa dolara amerikana io sy mita miainga tamin'le hoe mety atatra folo tapitisa nisan'ny mpifidy am'izao moa ohatrany mahavariana ihany izy taremarika taty amiko teo amin'ny 7 millions fito tapitisa dia niakatra valo tapitisa dia midina fito tapitisa indray tsy hay mihitsy le taremarika avoaka ny senita hoe firy moa zany ny aparatsika amin'ny mpifidy mety anana n'le vola ve zany tsika satria io le folo tapitisa io ny indiany senita tamikajy nakany vola hoe nametrahana n'le teti-bola hoe enimpolo tapitisa dolara amerikana ny anaovana ny fividianana ka raha ohatra ka mahita ny taremarika fito tapitisa mahery io izy amin'izao fotoan'izao mety ho valo tapitisa mety anana an'izay teti-bola zay ve zany tsika anaovantsika ny fividianana raha ohatra ka zay manko le resahako teo hoe inona le plan B eritreretin'ny filohan'ny tetezamita raha toka tsy raikitra le hoe miala ny lete satria mety ho sarosarotra ihany iny atreto ny voalohany aloha tokony miray fosy miray saintsika malagasy tsy tokony anao kajikajy za dia nilaza foana tamin'izay hoe fa mbola ny fitiavana faefana be loatra no mibahana ny mpirairay azy ny fitiavan-teny dia vao mainka hiposifahana ny firenena zany hoe ny tiako lazainao anatin'io dia mila samy mifanaiky fa raha be calcul
dia vao mainky sika ho sahirana mikasika amin'le resaka vola lazainao teo a misy ny vola efa mazeko anao ny atao ontina tahiritsika marina hoe champelopolo tapitisa dolary efa betsaka ny nalefa ny fanjakana malagasy ny participation zay tokony nataotsika dia efa mandeha araky ny tokony hoe izy foana zany zavatra retraretrany mila fampitonia mila miaraka jerevana fa tsy misy olana tsy vovava zany taontsika reny dia zay ka ianao miteny tsisy olana tsy vovava mandra-pahovina miverina amin'le fanontaniako sady amaranantsika amin'ny resaka androany hoe inona ny vahaolana rosinao zao mba tsy hitara ny fitetezamita ity intsony ka amaranantsika ny tetezamita ary irosotsika amin'ny fifidianana zao amin'izao resisteo am'izao izay mamaiky any vahoaka malagasy aloha ny fidian'izay ny voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy ataotsika mihizaka rehetra irosoana ny fifidianana tsy hoe fifidianana ho teriterena tsy maintsy ho atao koa nefany fa araky ny konstana ny fahatsapana hita ny tokony andraikitra rehetra dia tsy maintsy apetraka tsara ny fitoniana afahana nyrosony zay fifidianana zay raha toka atsika malagasy mifanaraka ny tokony andraikitra mifanaraka zany tany hoe tsy zareny no tokony ho amin'ny vahaolana ontina reala zao ny anany manahirana anany miteny azy rehefa zany miteny dia mba isin'ny plezirany sasany fotsiny fafinaretany sasany dia fikerana fotsiny ny hevitry raha ny hevitry no diso dia alelao fa zany mireta sy matsapa fa misy vahaolana afaka atao tamin'ny firenena tetsika isanao nanao fandaharana tamin'ny za avy any tamin'ny valy febroary telo ambin'ny folo sy roa arivo ary tena tiako mihitsy mba ianao zany matavidy tsara tadidinao mihitsy valy febroary iny émission iny valy febroary nanaovantsika fandaharana rehefa vita zany tiky febroary dia tonga dia tetsika isanao vahaolana napetrako tamin'iny ny tsina ary fatsoa ho anahy eto anafihan'ny vahoaka malagasy raha toka tsy averiko ny vahaolana zay narosoko raha fitinina kely le izy teo dia ny hoe rehefa nahelotry ny senita sy nations unies daty mpifidianana amina demokratia dia nanaika tsy niteny rehefa nahelo no izy ka niteny izy tsy maintsy fividianana filoam-pirenena sy fividianana solombavam-bahoaka no atambatra fantatro tsara fa nilazan'ilay milena hoe fividianana solombavam-bahoaka ny tokony ho atao meloa rehefa niteny izy talohan'io anyteny foana tsy mety rehefa niteny izy nanao fandaharana ntikisanao tamin'ny valy febroary dia nangina tsy niteny tsony amina demokraty ana fanekiko fa eto androany dia mbola mamerina fatsoana eo anaty amin'ny tantara raha toka tsy mamerina n'ity androany za ontina rialy dia miteny anao na milatsaka na tsy milatsaka ny fanovana ny fividianana mitambatra io dia averiko aminao ity any androany fa ahina miteraka olana goavana eto am-pirenena aleotsika akazavatra concret kokoa na milatsaka ho azy na tsy milatsaka andeha ny fidinana voalohany raha ao anatin'ny scénario zany hoe milatsaka ny tena la ny premier tour moa dia araba soa araba tsara fa mety tsy maintsy isy any ny deuxième tour raha nikazikazo no natao fa andeha anao deuxième tour candidat Andra Deuil sy ny candidat anakiraiky fantatro no anao deuxième tour na raha tsy manao dia candidat hafa tsy maniny mitsika an'izany raha raiky amby efapolo ny candidat rehetraka ovitiny dia ny sivy amin'ny telopolo zany efa mijanona fa ny roa ihany miakatra deuxième tour fantatro tsara ny tantaram-pirenena ao antina realy fa raha nisy ny olana tamin'ny roa sy roa arivo
de teto Antananarivo no misy contestation fa mity ampiarahanao député sy ny présidentiel zany hoe omenao vana zany ny candidat rehetra indrindra moa fa rehefa raikitra ny fividianana deuxième tour dia mifanakaikaiky mivato fara fa betsana mety 5 isan-jato sy 5 isan-jato melanena nafa mety ho akaikaiky kokoa n'izay a mety 5 sy 20 isan-jato azy ny candidat anankiroa inona mitsika an'izay afaka atao tsara zany ny contesté ny fividianana ary teny aminao raha ohatra ka mandratra mivery dia miteny mponiarivo izy ny ray aman-dreny atao aminao zay fa aza zany raha mainy lampantanàna ny Antananarivo tamin'ireo amin'ny tipo fa hiteny anao fa ny zavatra ny tanany tany mananaga farany teo hoe tapaka ny groupe dia mainy no ny asosoran'olona mainy jirama ka ianao hoe mieritreritra hoe raha tambatra io fividianana io amin'izao tsika miteny zao le candidat valo amin'ny telopolo zany dia jery fotsiny hoe tsy lany zay ary ny candidat rehetrarehetra zay tsy lany any mainty rano any Manakara any Tamatavy sy ny karazany dia eritreretinao any ao Antinarial raha isy olona ivory eto sy aroa contesté an'izay fividianana natambatra izay zany hoe amin'ny vana ny contestation tsika zay le zavatra tsikeko androany fadisoko raha tsy miteny an'ity hoe ny firenena malagasy koa dia tsy ho atao kobay zao androany amin'ny tena an'izay farany fa rehefa io misy zay fa manaiky anie tsy teny tsanymbadiana ihany zany io indray raha ohatra ka zafandeha ianao manontany anao inona ny vaholana dia niteny ao Antinarial hoe ny fahitako azy za manokana ary afaka miteny afaka milaza teto amin'ny tantaran'ity firenena malagasy ity fa mbola tsisy mihitsy hoe mitarika fikorontanana ny fividianana solombavam-bahoaka natao teto Madagasikara élection de proximité ary ifaka fantatra ny olona ao tanàna hoe ianao tsy lany fa zany lany taiza misy problème anao tato zao tsika hiaraka misy am'vaty tato fa na tianareo na tsy tianao indrindrindrindra hoe na tianao andriamatoa filoha na tsy tianao vo iroso amin'izay législative zay tsika ny olona dia miteny an'le hoe io ary fa mitongo indray ny fotoana hijanonan'andriamatoa any rajoelina eo amin'ny fitondrana izy raha teo efa tsy vaholana vaholana amiko anao vaholana ny andrasan'ny vahoaka malagasy dia vaholana no rehefa atsika ito amin'ity plateau teo za dia vony ianao masy miteny foana hoe zany tsy zany misy miteny janona zany miteny an'izay fa ny olona no miteny an'izay tsy tisezity Antinarial za tsy olona tsy fahefana za dia miteny anao an'izany tsy zany hitanitsika ito amin'ny sezy matoa efa niteny ary ny félicité-ny olona rehetrarehetra anao hoe tsy lasaka tsy rotsaka vodina ny any firenena aloha ny vahoaka malagasy zay vo iza za en troisième plan ianao miteny hoe tsy fa ny vaholana ataoko fa ohatra ka retenu zay zavatra zay inona ozy ianao ny vaholana zao mantsy hoe miala inona ny olana misy hoe triumvirat efa miady dao ny olona amin'ny fahefana zao za dia mino fa raha manaiky an'izay ny olon-drehetra narapitso azy tonga dia mivana izy amita Madagasikara miva ary tsisy korotana ito mivaholana amin'izay dia zao mety hitenitsika hoe tazony ary ny daty ny 4 ny volana jolay fa législative ny tonga dia atovy amin'io atsoko fa tsy rehefa za miteny dia tsy mety foana izy fa ianao miteny hoe inona ny vaholana dia arosoko ny vaholana atsozy ny fividianana législative mifanaikytsika rehetra raha tsy manaiky ny communauté internationale itsika ny financé ny élection sosikevitra anao amin'izay fotoan'izay vita ny fividianana législative mitsangana ny parlement tavofidim-bahoaka mitsangana ny premier ministre miala avao amin'ny majorité manangana ny gouvernement za misengagé aminao fa miala andra rajoelona miala daholo ny rafitra tetezamita rehetrarehetra tao amin'ny firenena vita ny tetezamita mirava ho azy ny CT mirava ho azy ny CST mirava ny gouvernement miala ny tetezamita miago aminy tonga dia verina satria misy olom-bofidy amin'izay eto Madagasikara
inona natorompanao politika amin'izany inona nanakana antsika hitsanao amin'izany inona nanakana antsika ho an'ny firenena ho an'ny tombotsoam-pirenena tsy anaiky amin'izany toveto zany sady andravela mitena anazy dia ratsy atsoko ny tiana zay nampiany tantara raha ohatra ka tsy mandroso an'izay fandroana eto amintsika zay moa ny isan'ny vahaolana narosonao satria zay ny nandrazako androany mihitsy hoe inona aloha ny zavatra hoentintsika mety olana ao anatin'izay ihany koa efa nisy mpahay lalàna ny resaka an'izay zavatra zay hoe izy amin'izay fotoan'izay inome an'le prime ministre fidininy antenety izy a fa ny anendry azy rehefa aveo raha ny voalazany lalam-panorenana dia ny filohan'ny repoblika fa tsy ny filohan'ny tetezamety ny filohan'ny repoblika voafidy tsy ho apetratsika olana angamba an'izany ny tena satria efa safidy avy any amin'ny vahoaka eo nome an'ny prime ministre dia mametapelana afaka angamba n'le teny aminao hoe tsy hijanona amin'ny tetezamety lavabe 24 juillet amin'izay vita ny tetezamety fa zao ny teneniko zao ny teneniko hoe mila fahadiova-po mila fahadiova-tsaina tsy misy calcul ho ataony rehetra vahoaka miandro fifidianana zay ny androsoko amin'izay zavatra hoe rehefa tsy manaiky ny communauté internationale rehefa mifanaiky any tsika malagasy ny mbahoary zay no atao dia vita fa za moa efa mahita sady fa misy sady mitsipaka any an-trano any zay fa misy rehetra manaiky an'izany fa sosokevitra ny vahoaka ny mare an'izay a mpanao politika fantatro fa misy no be kajikajy hoe aleo tsy milatsaka any ravelona fa mba manana chance ho filoam-pirenena ka zay le fitiavan-tena tsy mety zay misy oe fanontaniako farany tena farany am'izay satria tapitra fotoanatsika manao hoana ny fifandraisanao zay ngamba tsy maintsy atsindriko kely amin'ireo mpiaradia aminao zay miresaka ho candidat amin'izao fotoana zao satria averiko eto tadidiko tany anaty fiaramanidina sika nitafaresaka dia lazynao tamin'izay bedibe ny olona mitadiny maillot fiompina ary ohatrany matetika nisy paingotra lefanao any amin'ireo mpiaramiasa aminao tsiko moa zany nateo aloha mbola mpiaramiasa nareo amin'izao fa tsiko raha mbola mpiaradia manao hoana ny fifandraisanao ary koa amin'andriamatsoa Edgar Razafin-Drava satria ianao nirotsaka ohatrany tao surprise ho an'ny olona rehetra raha mifahafantarako azy na ho azy koa ara surprise ilay izy tsy tezitraminao dolo ve ny olon-drehetra amin'izao na ny olona miaradia taminao azy le teninao farany ngamba ny roa no amaliko azy za dia olona mifampiresaka foana mikasika ny candidature ny Edgar Razafin-Drava izy ianao atao alohany nametrahako ny candidaturako za dia olona tsy tiako le hoe na mitele ny olona no mahita fa mifampiresaka taminy ary miresaka taminy hoe zao ny toedraha zao ny zavatra misy fantatao ny principako ka za dia ametraka dosia androany zay moa zany voalohany ametraka dosia maromaro ny resaka nataotao fa tsy ho veteto mikasika ny hoe mpiaradia aloha zava-tsara za tsy mba manary namana fa ny namana no manary no mitombontsoa na no mitsitiavana fahefana andravela tsy manary namana zany ary fantatro tsara zany ohatriny za io mianitsy amiko dia ambony ny zavatra rehetra ambony ny fahefana ambony ny vola ny fidélité sy ny royauté infidélité zay ny zavatra principe ijoroako ary zay nanao principe ary tamin'ny antoko dia ny hoe tsy fahefana na vola na seza fa fitiavan-tanindrazana zany no napetraka tao anatin'ny antoko zay voliko tapitra ihany koa fotoanatsika ny teninao farany andriamatompo ny teniko farany ngambany dia manoloana an'izao toedraraha misy eto amin'ny firenena zao afaka esorina amintsika rehetrarehetra na ny voninahitra na ny fankatoavana fa zavatra ray tsy afaka esorina amintsika dia ny teneniko teo hoe ny fitiavan-tanindrazana fa indrindrindrindra ny finoana ny mbola mahatonga na mijoro ohatr'izao dia zay finoana zay ary zay finoana zay indrindra no miantsoko ny vahoaka malagasy pray tanindrazana manerana ny nosy satria raha ohatra ka nandroalika mivavaka tamin'ny herinandro lasa teo
tamin'ny efatsora maraina dia nahazo teny avy any amin'Andriamanitra. Eto koa dia tiako no milaza amin'loka malagasy fa ny tenako dia tsy manana finoana hafa fa ny finoanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ihany. Tsy mbola nanofo sampy ny tenako ary tsy mitofo amin'Andriamanitra hafa fa Andriamanitra iray ihany. Ka manoloana an'izay indrindra dia nahazo an'tia tenytia rehefa mivavaka laza ny olana rehetrarehetra izay misy eto amin'ny firenena dia atao ny Joely toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo telo ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary enina ambin'ny folo. Mamelanao iny tinavela mba hamaky kely amin'ity satria amaranantsika ny teny. Dia ny teny soratra masina azoko tamin'izany dia hoe koa na dia ankehitriny azy hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana ary ny fonareo no tiatiava fa aza ny fitafinareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady be famondra-po ary manenina amin'ny loza izy. Dia tia no antso nataoko amin'ny vahoaka rapitso hoe tsofo ny andro maro ka manamasina andro fifadikanana miantsoa fivoriana masina angony ny vahoaka manamasina fiangonana vorino ny olona angony ny ankizy madinika mba mizazany mono. Tiako lazaina dia mila mivavaka tsika, mila mibebaka, mila mifamela fa isy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenena ary izay no tiako any vahoaka manerana nosy rapitso hanao fifadikanana amin'ny eninora maraina tarapatonga amin'ny dimy sasany ariva. Isy ny fivavahana zany ataon'ny olona rehetrarehetra afaka ny atokantrano rehetrarehetrany fa eto Ambostrohatra ato amin'ny zaridaina Ambostrohatra lehibe dia misy ny fiara-mivavaka ho an'ny firenena fa tsy ho an'ny filohan'ny tetezamita ho an'ny firenena ho ataontsika rehetrarehetra. Ny finoana dia manova ny zava-drehetra ary mavita ihany koa zava-drehetra. Ia, seratsika be dehibe ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nanaika nasitsika tao anatin'izao fandaharana manokan'izao raha verina kely ngamba zany isan'ny nambarany teo hoan'ny vahaolana ho atsika rehetrarehetra raha ohatra ka manaiky izy zany ny isotoman'ny firotsakofidiny raha toka ny fitonany azy ihany koa ireo olona rehetra voakasiky ny fanapahan-kevitra noraisin'ny vondrona afrikana noraisin'ny CPS moa zany indrindra fa ny amiral Didier Ratsiraka sy Ramatoa Lalora Valomanana dia ary koa ireo olona hafa 500 ao anatin'ny lista hoe maka ny fahefana tamin'ny fomba tsy demokratika tamin'ny 2022. Ny anankiray faharoa ny isany vahaolana narosony teo ihany koa ny amin'ny hoe anatanterahana ny fifidianana filoam-bavam-bahoaka milohan'ny fifidianana filoham-pirenena ary zany dia ho tanterahana amin'ny faefatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao ihany ny fanjakana malagasy no hiantoka ny fandaniana ny famatsiana n'izany fifidianana filoam-bavam-bahoaka izay ary dia ametsa-pelana ny filohan'ny tetezamita aorianan'izay fifidianan'izay. Zay zany azo lazaina ny vahaolana anankiroa nivoaka tamin'ity fandaharan'ity androany isaorana indrindra ianao tompoko nanaika nasain'ny fandaharana ary mitondra ny fanazavana tamin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy sy manerana ny zao tontolo izao isaorana ihany kesika rehetra izay nanaraka ny fandaharana rehetra tany tokantrano tamin'ny alalan'ny télévision Madagasikara na manerana ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny télévision malagasy sy ny radio pirenena na ny RNN manantena ny mbola ifakahita amintsika amin'ny manaraka indray tsy fantatra hoana mbola mety ho filohan'ny tetezamita ianao amin'ny fotoana eo antsika ao anatin'ny fandaharana ny manaraka raha mbola mitatra lavabe dia mety mbola filohan'ny tetezamita ianao raha tsy zany dia hitatsika eo inona zavatra mety hitsangy atao amin'ny firenena mandrapana tompoko lasy tompoko vady.